Raha mpanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona teny Nazareta, ilay vavaka atsika tompoko. Hainay tsara indrindra any an-danitra eo, misaotra anao lehibe indrindra tompo, mbola hanambarany hatsiana amin'ny vahoaka rehetra izay miaina amin'izao vidéo izao. Indray anao, misaotra Jesosy, apetreny ny nofoko, afa-tsy izao no hita fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo. Fitaovana ihany a Jesosy, fa ianao no mampiteny. Ka aoka Jesosy ny voninahitra no horiarianay mandrakariva. Saotra Tompo. Amen. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra raisiko ato amin'ny Korintena voalohany, faharoa ambin'ny folo, andiny voalohany, andiny fahaefatra tonga dia raisiko. Andiny fahaefatra hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Alleluia. Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany. Izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra, ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy azo. Fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany. Ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho entina sitrana amin'izany amin'ny fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray maminany, ny anankiray mahafantatra fanahy samy hafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samy hafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asa ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Amen. Ajanoko hatramin'ny raika ambin'ny folo izany. Eto ry havana ny fanomezam-pahasoavana dia omeny Jesosy atsika zanany dia omeny io fanomezam-pahasoavana io raha tena mangetaheta azy tsika, raha manao ny sitrapony isika. Hoy zao raha mangataka zavatra amiko, amin'ny anarako ianareo dia omeko izany. Raha tsika mangataka zavatra amin'ny Jesosy, ka zavatra asoa ny fanahintsika, dia omeny Jesosy izany ry havana. Alleluia. Omeny tompo atsika izany. Milaza izy eto fa zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana. Ao ny mahazo ny teny fahendrena. Na io teny fahendrena izay tenentsika io mahatonga atsika mamaly olona ampatsorana, le olona mitabataba tsika mamaly ampahendrena, fanomezam-pahasoavana io ry havana. Alleluia. Mahay mamaly olona araka izay zavatra ataony eo, na izy mitabataba na izy mikikika dia ianao tony mamaly ampahendrena. Fanomezana avy amin'ny Jesosy izany. Ny teny ihany koa izy ny teny fahalalana, misy anankisivy ny fanomezam-pahasoavana any. Mangatana ny tompo izany ianao mba omeny ny fanomezam-pahasoavana. Misy ny teny fahalalana, misy olona anankiray izany hitanao dia fantatrao io olona io. Vao hitanao dia fantatrinao ny momba azy. Misy manana an'izany fanomezam-pahasoavana izany. Alleluia. Ary raha tsika zanaky ny tompo, zanak'Andriamanitra, dia tokony ho fantatsika ary. Izay ilay fanahy mahafantatra ny momba ny olona io, na vao miresaka fotsiny izy un jour, deux jours dia efa fantatrao ny momba azy. Amen. Nomena atsika izany teny fahalalana izany, teny mahafantatra. Misy tonga dia petraka ny tompo ao ambava atsika ilay teny. Misy koa manana izany fanomezam-pahasoavana izany.
le teny tonga dia hopetraky ny eo amin'ny molotranao zany a misy teny ampitanao fanomezam-pahasoavana, teny fahalalana araka izany fanahy izany avy, teny mahafantatra, teny fahalalana, tonga dia fantatrao ilay zavatra, tonga dia miteny automatique ianao. Aleluia. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho hainty manasitrana. Ny finoana dia fanomezam-pahasoavana ihany koa ry havana. Manana finoana ianao, mitombo mandeha araky ny finoana ianao, omeny Jesosy fanomezam-pahasoavana. Misy olona mivavaka izy nefa tsy manam-pinoana mihitsy izy, olona sarotahotra, olona mora kivy. Kanefa kosa ianao raha ianao manana finoana, hitanao hoe na mandalo olana ianao dia hitanao hoe manana foana ianao fanantenana, fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy ianao. Aleluia. Vakiny ny Korinthiana voalohany toko 12 ao anatin'izay ihany koa ny fanahy manasitrana. Aleluia. Omeny isika rehefa mangataka ry havana, afaka manasitrana ny marary isika, be dia be ny zanak'Andriamanitra omeny Jesosy ianao. Fa ianao mila mangetaeta, hitan'i Jesosy ao tena hoe mangetaeta ianao, te hanana anao dia manome Jesosy izay sahaza anao. Aleluia. Ny manaraka, ny anankiray manao fahagagana, ao ihany koa manao fahagagana, mampitsangana olona maty, mampitsangana olona malemy amin'ny chaise roulant, ao ihany koa ny olona marenina vavahany tonga dia mandre, olona jamba vavahany tonga dia mahita fahagagana zany. Aleluia. Dia manaraka, ankoatra ny manasitrana, hafa ilay manasitrana marary fa eto fahagagana. Ny manaraka, ny anankiray maminany. Hitantsika ny amin'ny herinandro ambony io fa handinika ny asan'ny apôstôly tsika, sady hangataka ny fahafen'ny fanahy masina mandritra ny herinandro ambony. Aleluia. Hitantsika ahoana ny asa nataon'ireo mpianatra, itidiantsika ny asan'ny apôstôly. Aleluia. Ny anankiray maminany. Maminany fantatsika prophète, prophétesse. Maminany zavatra ho avy, zavatra hitranga dia fampahalalany Jesosy anazy. Zavatra ho avy dia fampahitany Jesosy azy. Zay rehefa maminany, mahafantatra ny mombanao. Aleluia. Raha pahalalany tompo, tsy voatery ho hainao daholo ny olona rehetra, fa izay ambarany Jesosy anao dia fantatrao. Ny manaraka, teneniny mahafantatra ny fanahy samihafa, tonga dia fantatrao ny fanahy amin'ny olona io. Aleluia. Zao raha misy olona manatrika anahy, tonga dia fantatro ny esprit ao anatiny. Amen. Ampanetretena zavatra izay fa ny tompo mampalala, vao miteny fotsiny izy dia fantatro. Aleluia. Dia mahafantatra ny fanahy samihafa, ny anankiray ny miteny, ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, hoe le parler langue. Ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Misy ihany koa mandika amin'ny fiteny tsy fantatra. Raha mihaintsika, raha aminahy manokana zao tsapako izay hoe miteny français zao, dia avy eo izy mandika miteny gasy, automatique ilay izy tonga dia dika miteny gasy. Aleluia. Dia ireo zany anankisivy fanomezam-pahasoavana, nefa iray ihany ny fanahy, iray ihany ny fanahy. Koa mangatary havana fa omeny Jesosy atsika zany, afaka omeny an'io rehetrarehetra io ary isika. Aleluia. Afaka omeny Jesosy ianao. Miteny fahalalana io dia tsapako omeny tompo, misy tonga dia petrana ambavako ilay teny. Aleluia. Tsara ny taontsika ry havana, mampahafantatra ny zavatra rehetra. Rehefa hitany ianao tena manakaiky azy dia ampahalalany Jesosy ny zava-miafiny ianao, omeny ianao ny fanomezam-pahasoavana io. Zanantsika tsy hanome, hangataka zavatra soatsika dia omeny zavatra. Misy zanany zany hangataka mofo dia hanome, hangataka atody dia misy ny ray ny hanome azy vato, tsy possible zay. Fa matoa mangataka amin'ny tompo dia fantany asoantsika dia omeny atsika. Ka mangatà mba hahaizanao hitondra ny fanahinao,
mba aizanao amindra satria io manampy atsika fanomezam-pahasoavana io mandra-pialantsika ety ambony tany manampy atsika io. Jesosy manome ahalalànao le zava-miafina. Halleluia. Misy fotoana ry havana ny tompo maneho ahy ohatra zavatra hitranga efa asehony mialoha na olona anankiray mifosa miteny de efa henoko. Halleluia. Tsy hoe izy rehetra zay olona rehetra fa zay ampahalalàny tompo. Amen. Nisy fotoana henoko fantatro mihitsy le olona le raha vavy miteny anoany zany izy miteny anahy mifosa miresaka anahy de natoro fanahy masina anahy hoe misy olona anankiray ho avy aminao hitatitra resaka. Tonga tokoa le olona de le zavatra nihitako mihitsy le olona miresaka taorian'izay ihany koa henoko mihitsy ihany koa le olona anankiroa izy ireo miteny hoe tsy mahay makasitraka ferana, tsy mahay manao zao ferana, henoko izy ireo miteny. Halleluia. Mitandrema antsika amin'le resadresaka. Amen. Misy zavatra ampahalalàny tompo. Amen. Nisy fotoana ihany koa tsy voatery olona mpiara-mivavaka fa na olona tsy fantatsika ary nisy fotoana nanofy le olona tompony internet henoko izy discussion izy tsy haiko hoe miresaka izy ny vadiny ahoana tsy haiko le discussion zany azoko tsapako le zavatra hidiandrivatra amresaka internet fa tsy haiko hoe inona le izy de zany nanontany atao fa fo inona dikan'iny Jesosy. Ay rehefa orinan'iny andoha internet aho de niteny la hoe tsy satria nenay zany somary ataony ambany kely ny prix mangataka zany de ataony ambany kely de niteny izy tsy manaiky tsony zay fa prix normal ny alonao de tsy tako matao de nanomeza de ay zay ho le nofoko. Ay misy ady hevitra izy ireo any tokantrano any amresaka prix internet efa nampahalalàny tompo ary izy. Nisy fotoana ihany koa tam'izay olona nampiasa anahy de hitako izy efa mampirina ny entako anaty sakosy de nomeny anahy le sakosy de inona dikan'le nofy a Jesosy. Après 3 jours 4 jours niteny anahy le olona hoe mijanona miasa ianao za makaty tsony. Eo zao votady ay ka tsika zany mila rehefa miverimberina ohatry zay le tompo zany efa mampafantatra de nanomboka teo mahalala le zavatra hoe zavatra ho avy hitranga de efa ambaran'ny tompo na zavatra olona manodidina anahy amin'ny zavatra ataony de ambaran'ny tompo raha ohatra ka hoe ampitandremany arakaraka fa tsy olona rehetra ampitandreman'ny tompo anahy hoe mba hitandremako na ampahalalany hoe zavatra hitranga ohatra zao. Ay za hijanona ny asa zany de exemple andraisin'ny tompo zany ao anatin'iny ho fantatro hoe efa mampialanao amin'le asa izy zany hoe mampialanao mampitondra ny entanao. Amen. Mahafinaritra zany tompo fa angatao ny zavatra any ambony ry havana, angatao ny fanomezam-pahasoavana mpitombo ny ara-pananao, angatao ny fanomezam-pahasoavana sivy io afaka omeny Jesosy atsika io maimaim-pona tsy vidina vola. Amen. Maro be zavatra asehon'ny tompo, maro be. Misy henoko ny sasany miteny nenazy de zao fitafiana zao ihany fantatro mihitsy le olona mivavaka ho azy ny tompo amindra foany. Halleluia. Eno mihitsy ataon'ny tompo eno amin'ny sofo indraindray apetrany eo amin'ny fisainako indraindray amin'ny sofoko. Halleluia. Koa mampahiry atsika rehetra zany angataka amin'ny tompo fa omeny Jesosy tsika. Halleluia. Mangatà aminy mangaitaità zavatra ara-panahy fa ho azonao izany de tahiny Jesosy daholo tsika na mbola tsy tonga Jesosy de raha riva indray ny fotoana atsika. Amen. Amen.